Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tratra ity sabata maraina fa 12 volana oktobra ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao andro manokana izao indray ahafahantsika mandray ny fahasoavana rehetra avy aminy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ianay tsara indrizan-danitra atolotra ianao ny derany laza ny atsa sy ny voninahitra misaotra anao manokana izahay satria nomenao anjara mba hanana faharetana ny aminao, nomenao anjara ihany koa hiditra amin'ny fitsaranao ary irenay tokoa ianao nomehery anay, hanadio anay amin'ny tsy fahamarinana ary koa andrakotra anay amin'ny fahasoavanao. Koa amitenena ray io fa voninkaina anao izay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Nalaina amin'ny Jaona 7:1-2 manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao iray ato amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy mba hinoan'izao tontolo izao fa ianao no naneraka. Amen. Samy mila ny hevitry ny hafa avokoa isika rehetra. Sainana hafa no ny atsika no iasan'Andriamanitra. Miara-miasa ireo fanomezam-pahasoavana samy hafa nomenany tsirairay ho fanatanterahana ny olona masina ho amin'ny asan'ny fanompoana, amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Anasitrana retintsika mba amin'ny fahalementsika ny Tompo Jesosy Kristy, anazy isika amin'ny alalan'ny famoronana sy ny fanavotana. Aoka ho iray ihany ao aminy sika rehetra izao, izy no hanoloaran'ny fahasitranantsika. Nanokatra loharano ho an'ny mponina Jerosalema hanavaka fahotana sy hanavaka fahalotona izy. Manasa ny tsirairay izy hanantona mba ho sitranina ary mba hisotro amin'ny ranonaina. Aoka tsy hatoky ny tenantsika isika fa aoka hatoky an'i Jesosy. Isy sakana mandrakariva ao alohantsika kanefa aoka isika hanaraka an'ilay mpitarika antsika ka ifampitatana hiatrika ny zava-tsarotra ao anatin'ny firaisan-kina. Tokana ihany ny lalana mankany an-danitra. Tsy maintsy manaraka ny dian'i Jesosy isika, manao ny asany dia tahaka azy nanao ny asany rainy. Aoka hodinitsika ny fomba ny sy ny fomba ny olombelona. Aoka ho hakatoavintsika ihany koa ny sitrapo ny fatsiny atsika. Mitandrema tsara ary andao mandeha alohan'i Kristy tsika fa aoka Kristy no andeha ho alohantsika. Aza manao ninninina raha tsy mila saina avy amin'ny mpitarika ianao. Manaova vavaka tsotra dia ahazo tokoa isika. Izy ny lalana, izy ny fiainana ary izy ny fahamarinana. Fa kio dia dinio tsara ny vavaka nataon'i Kristy mialohan'ny nitsarana azy ao amin'ny Jaona 7:12. Arao ny fampianarany dia ho tonga amin'ny firaisana tokoa isika. Ny an'ny fanantenantsika azahoana ny lanitra dia ny maha-iray antsika amin'ny Kristy. Ary avy eo dia ho iray ihany koa isika rehetra ao amin'ny Kristy sy amin'ny alalany. Tsy misy olona natsoina handeha irery miantso amin'ny firaisan'i Kristy. Aoka hisy eo anivontsika izany ary mangataka antsika Andriamanitra mba voahoafina ao amin'ny Kristy ny izahoako, ny izahoanao, ny izahoantsika. Tsy mora amin'ny olombelona manana ny foronana ara-nofo nefa izany kanefa iseho amin'ny fahalemem-panahy sy ny fahatsarany ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny herin'i Kristy izay Andriamanitra tonga nofo. Dia eriko izany mba ho tanteraka tokoa aminao ka tonga anao hanana fahazotoana fanarana ny Tompo, ahafahanao manao dingana vaovao ihany koa amin'ity sabata ity ho eo an-tongotra Jesosy. Amen. Rainay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Aoka ny izahay ho iray aminao tokoa ary vola eo fitiavana avy aminao ny izahay. Ka ilay fitiavana madio tsy miantehatra amin'ny zavatra hitan'ny maso na zavatra antenaina avy amin'ny hafa fa fitiavana avy aminao tokoa. Aminaran'i Jesosy. Amen. Salam
IHANY